Ao anatin'ny vaovao manasongadina ny asa sosialy ihany ireo ankizy mpianatra eny amin'ny faritra Ankadidratombo sy ny manodidina dia nampifaliany ny fikambanana iray aina moa ao anatin'izao ankatoko ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena izao. Ankoatran'izay ihany koa dia mpianatra miisa 320 sy 700 no nahazo fanampiana avy any amin'ny sekoly ambony Issup. Rahantsika ny andinindin'ireo vaovao roa ireo. Ankizy sahirana miisa 320 sy 700 avy etsy amin'ny sekoly mpanaben'ny zaza sahirana Evering Madagasikara etsy Ankadidratombo no nahazo fanampiana avy amin'ny sekoly ambony Issup. Fanomezana toy ny lamba mafana sy fitafiana amin'izao andro ririna izao no natolotra ho andreo ankizy ireo. Ny asa soa fidin'ny Issup, Institut supérieur privé professionnel eo Beoririka, université privé mampianatra lalàna sy fitantanana. Dia ny fidiananay an'ity toerana ity zany dia anisan'ny nandray fiofanana tao aminay ny mpitarika tale mpitantana an'ity toerana ity. Manaraka an'izay zany dia fiaraha-miasa eo amin'ny fanampiana ankizy sahirana zany dia fanohanana ny olona manana ezaka manao an'izany. Dia ny anjara biriky nentinay zany amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao dia nitondra izay tsirambin'ny tanana atao amin'ny sekoly zany zay lamba fitafy ho an'ireto zaza madinika ireto. Manaraka an'izany moa dia teo amin'ny raisin'ny sekoly zava-dehibe ao anatin'ny fanofanana moa zany ny fitondrana anjara biriky asa sosialy madiodio amin'ny sehatra maro samihafa ahafahana manao an'izany. Dia teto no anisany nandresy lahatra ny mpianatra zany le ezaka sy le fikarakarana ary fanoloran-tena nataony ny tompona andraikitra teto. Nosafidiana manokana ny sekoly Evering Madagasikara satria izy ireo dia efa mpiara-miasa akaiky amin'ny sekoly ambony Issup ary efa nandrato fianarana tao amin'ny sekoly ny lehiben'ny sekoly Evering Madagasikara. Tamin'ny 15 volana Oktobra 2024 moa no nisokatra ny sekoly Evering Madagasikara. Ny ankizy eto zany dia centre moa zany anarany hoe Evering Madagasikara. Izay misy ankizy eo amin'ny 320 sy 700 no biaziny eto. Amin'izao aloha zany centre mbola tsy manana an'izay fa efa hoe loger sy miha sakafo izay satria mbola raha malala fa zavatra vao naorina ilay izy ohatr'izay. Dia ao anatin'izay nefany dia miezaka foana izay dia mitady fiara-miasa amin'ny ireo ohatra hoe ny université Issup zao ato efa nanolotra hevitra hoe izao natao dia miezaka anao an'izay amonjena ireo zaza malagasy rehetra ireo. Ankoatry ny akanjo mafana dia nisy ihany koa ny fanomezana W ho an'ny sekoly izay mbola hitatra amin'ny taona ho avy. Ankizy 700 ihany koa no alomaimaimpona ny saram-pianaran'izy ireo amin'ny taom-pianarana manaraka. Ankizy mahatratra 700 isa avy ao amin'ny sekoly Evering School etsy Ankadidratombo ihany koa no notoloran'ny fikambanana iray aina sakafo sy vatomamy omalozoma amin'izao ankatoko ny fetin'ny fahaleovantena izao. Ny filohan'ny fikambanana Andry Andranjavony no tonga nanotrona ireto ankizy ireto no sady ny ara-paly tamin'izy ireo ihany koa. Araka ny nambarany dia mbola toy ny hetsika fanampiana ny mpiarabelona izay efa fanaony hatramin'izay ity no tanterahana ity. Ny foto-kevitra moa dia izao hoe iray aina isika averintsika indray mba hoe aseho atsika mihitsy averintsika amintsika malagasy fa iray aina raha marary ianao dia marary izahay ary zany firaisakiny zany no tiana averina amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao hoe iray aina mirahina tsara raha misy mahazo any hafa raha misy manafika ny ao akaikinao mivoay ianao mba hamonjy azy. Azo disanjara ihany koa anefa ireo ankizy avy ao amin'ny sekoly le Beaulieu mbola eny amin'izany faritra izany ihany. Maheno ny 200 ihany koa izy ireo no nahazo ny anjarany. Mbola nitoy ihany koa anefa ny hetsika ataony ny fikambanana iray aina. Hetsika manaraka dia misy trano anankiray, trano misy 320 fianakaviana amin'ny trano io trano tena ny olona tsira fa mahalala azy daholo tena sahirana ary trano farak'izay maloto io dia ny lokonay io nataonay loko ray aina aloha izy io ary niarananao tamin'ireo 320 trano ireo zay zany hetsika tia manodidina tia.